Tinella Aza makany akafitsony tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, Soka Vitre, Manulchanao, ni VAOVAO. Mitaky ny tsara ny fanenjana mpanao gazety ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety manoloana izany. Indrona verina teny Betongolo ny italian'ny famoahana ny Viva Soava Andrea Martafika androany teny Betongolo. Fifidianana lasa olon'ny HVM avokoa ny akamaroan'ireo tompon'andraikitra no soloina ny amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao ka miteraka aya ho an'ireo kandida ben'ny tanàna. Rehefa telo hetsy ny caution aloha ary efa vita ny lisy ny HVM eny anivon'ny district. Tsy fantatra mazava ny etralohan'ny mpikirakira volamena sehatra izay veloman'ny ponina eo amin'ny 10 hetsy eto Madagasikara nefa gabraraka tanteraka izany ankehitriny. Vola amina miliara no mbola very ankehitriny ary volamena amin'ny taonina no nivoaka eto Madagasikara isa-taona. Mpianatry intsony ny empolisan-jato n'ireo monina any amin'ny cité universitaire ankehitriny ho ny Kroa. Nitokana ny mpianatra nanome roa amby 70 ora ho an'ny Kroa ampitsarana ny fanesorana n'ireo voalazy fa tsy mpianatra intsony izy ireo. Any Nigeria, mbola andrasany nivalin'ny vokatra tamin'ny fifidianana telo sosiny natao tamin'ny farany herinandro teo. Ankilany, nitaky ny ameriana ny fifidianana no ny fisian'ny osika tamin'ny alabaty ny pomba ny antoko mpanohitra izay midina an-dalabe. Ny atsipirena vitrana. Fandraisana anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna mba hisiany mangarahara eo amin'ny sivana isafidianan'ireo olona atolotra ho fidiana. Anjona ireo olona vonina ho kandida hiaradia amin'ny président Yandry Rajoelina mapary anatitra ny antota-taratasy ao amin'ny Foibe Ambodivoana amin'reto andro reto. Ho an'ny faritany n'Antananarivo ny alakamisy 9 mars, ho an'ny faritany Fianarantsoa ny zoma 7 mars, ho an'ny faritany Mahajanga ny sabotsy 9 mars, ho an'ny faritany Toliara ny alatsinainy 30 mars, ho an'ny faritany Tomasina ny talata 30 mars, ho an'ny faritany Natsiranana ny alarobia 2 aprily. Ben'ny tanàna mapary miaraka amin'ny président Yandry Rajoelina. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret.
L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Toy ny fandaminana efa napetraka hatramin'izay eto amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia tonga ny fotoana anataterantsika any amin'ireo tompona indraikitra isaparitra na mivantana aty amin'ny foibe toerana Antananarivo. Ny anaran'ireo kandida ho be ny tanàna sy ho mpanolotsaina kominaly mifanaraka amin'ny safidy tany fotony alohan'ny zoma 3 aprily 2024. Izay manoro lalana mahitsy mamindra aina. Fotoana ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV miarapa tomboko lahy sy tomboko vavy manasanao. Anaraka izany hatramin'ny farany miazakazaka ny fanoloana tompon'andraikitra hatreny amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Taoriany ny fanoloana ny lehiben'ny faritra, lehiben'ny distrika maromaro ihany koa no fantatra fa efa nisolo sy hosoloana hatramin'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany. Kisendrasendra ve izany sa fifandrifian-javatra amin'ny fanomanana ny fividianana. Lasa HVM avokoa ny ankamaroan'ireo tompon'andraikitra nosoloana ireo ka miteraka eo an'ireo kandida maro samihafa manam-pandriana ny rotsaka hovidiana ben'ny tanàna araka ny fanadinana ataonay ny zoma lasa teo. Nanatitra ny antota taratasy niaraka tamin'ny caution 3 ariary ireo mpilatsaka hovidiana amin'ny ity antoko ity fanadihadiana. Tsy mbola mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny hoe ohatrinona ny caution alohan'ny mpirotsaka hovidiana. Loharanom-baovao maro ankehitriny no milaza fa 3 ariary isaky ny kandida ben'ny tanàna izany ary efa vita tamin'ny zoma teo ny fanaterana ny atota taratasin'ireo kandida HVM rehetra manerana ny nosy eny anivon'ny distrika. Fanomezana tombon-dany ho an'ny teny tokony fanjakana ity ve izany vao maika mampitombo ny ahian'ny mpirotsaka hovidiana ankehitriny. Maro ireo tompon'andraikitra no misolo hatreny fotony. Efa hita maso sy voapirofo dia ny ben'ny tanàna ny komina ambonivohitra izay miantso ny mpifidy hivory amin'ny fivoren'ny hery vaovaon'ny Madagasikara. Ny ben'ny tanàna izay manao sonia amin'ny maha olom-bo vidim-bahoaka azy no miantso ny mponina hiaraka amin'ny HVM. Efa hita ihany koa ny lehiben'ny faritra izay manao tsindry samihafa mba ho tombotsoan'ny antokony fitondram-panjakana. Ireo fihetsika rehetra ireo izay samy melohin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena. Manahy izany zay eo amin'ny fitondram-panjakana amin'le pression ataony chef quartier satria efa misy zao chef quartier patahorina isorina dia hany zany misy pression mandeha samy mpiasa mpanjakana sy ny karazana. Fa zay zavatsy zay zany fifidianana madio sy mangarara no tokony atao eto dia tany demokrasia tsika malagasy dia tokony tsy hisy zavatsy zay. Sy zao ny fotoana tokony anesorana chef quartier na anesorana mpiasa mpanjakana fa tokony aleo fa aloha lamina ny fifidianana andeha tsara. Dia le fanemorana lavan'io fifidianana io zany tokony tsy atao tsony mihitsy. Tokony tsy atao io fa arakaraka ny anemorana an'io misy mamorona stratégie hafa indray dia manakorotana ka zavatra aminay tsy tokony zay nanaovana azy fa raha sitraponay efa tamin'ny 2018 ko rehefa natao dia amin'izay tsarain'ny vahoaka eo amin'ny zavatra izay nataonao nareo. Amin'ireo le namana any amin'ny faritra maro samihafa mirana nosy na dia
samihafa raha mitoerana misy an'io zareo a dia mitovitovy mihitsy a ny vaovao re avy any a mikasika amin'ny fanomanana dia ity zany reo olo mpanjakana mpiasa mpanjakana ambony na mpanjakana any amin'ny toerana misy azy any amin'ny commune reny zany zay ny district dia misy maniry azy reo hitady kandida ho an'ny atoko mpanjakana dia niasove aminy any. Ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay ho avy izao ny fifidianana raha eken'ny gouvernemanta ny tolo-kevitra avy amin'ny senita. Sanatria ve hanamarina ireo ahiahin'ny mpirotsaka ho vidiana ireo ny fomba nanoloana ny lehibe ny faritra farany teo. Raha tsy hivina, efa nifoana ny lalàna 2014-020 farany teo ny lalàna 2004-01 izay ahafahana manendry lehibe ny faritra. Izany hoe tsy tokony ho tendrena intsony ny lehibe ny faritra taorian'ny volana novambra 2012 izay nampanakery ny lalàna 2014-020. Ity lalàna ity izay manipika mazava fa vidiana ny lehibe ny faritra. Mampanontany tena tretiny hoe fa efa naviaiza araka izany no nahafahan'ny fanjakana nanendry ireo lehibe ny faritra taty aoriana ireo. Sa ve sanatria lehibe ny faritra natao hikarakarana fifidianana ka tsy maintsy no tendrena na tsy misy lalàna ahafahana manao izany intsony azy. Aiza ho aiza ny fizotra ny fampihavanam-pirenena mbola manomby zotra mandeha ila ny fampihavanam-pirenena izay tarihany FFKM amin'izao fotoana izao. Raha fihaonam-behan'ny tampon'ireo filohan'ny fandimby teo no ny tarihana izany tsy misy afa-tsy ny filoham-pirenena Rajonarimampianina sy ny filoha teo aloha Ravalomanana sy Sanompandray anjara amin'izany. Ireo filoha teo aloha sisa kosa samy efa samy manambara fa tsy afaka hiverina andray anjara intsony. Sorakotindrilo. Mbola omby ve ny fampihavanam-pirenena izay tarihany FFKM? Izy vokany ve ireo fionam-be izay hokasaina tao manomboka ny 7 ny volana aprily ho avy izao. Maro ireo tsy mahatoky intsony ny ho fahombiazana ny fampihavanana tarihany FFKM. Niova ihany koa ny fomba fijery ny Amiral Ratsiraka izay tompon-kevitra amin'ity conférence au sommet ity. Tsy conférence au sommet intsony no vahaolana fa ny fanokafana izany amin'ny herehetra eto amin'ny firenena. Oka mba hivelatra isandraka ho an'ny malagasy rehetra le fampihavanam-pirenena. Voalohany tokony tafiditra ao ny fiarahamon'ny pirenena, ny antoko politika ngeza sasany, ny antoko mpivavahana sasany. Ny silamo anefa nasainay ho tonga eo e. Nino afa ho tonga eo zareo. Ny adventiste ne tokony ho tonga eo e. Ny mpampianatra ne tokony ho tonga eo e. Satria ny mpampianatra na amin'ny ambaratonga ambony io na amin'ny ambaratonga faharoa sady miara-miosina amin'ny ray aman-dreny no mifandray amin'ny ankizy. Zava-dehibe natongavan'ny mpampianatra io raha tsy mahadiso ialako tsiny, ialako fondro, ialako saloy fito eo amin'ny namana satria andeha zay mivady sy miaraka amin'ny zanako mbola hitody ho an'ny Paris raha riva amin'ny fahasalaman'ny mivady. Mbola nanamafiny tsy andraisany anjara intsony amin'ny fampihavanana tarihany FFKM ny profesora Zafy Albert. Rafitra manara-dalàna ny tokony atao raha ny fanazavany. Tsy atokisany ihany koa anefa ny FFM ho azy rafitra hafa mihitsy no tokony atsangana. Ka ny fampihavanam-pirenena mantsy ho ary karazay konao zany miandry an'io Conseil national de réconciliation ary ny FFKM tokony hanana existence légale satria fa amin'izao tsy hisy statut légal ny FFKM ny miaraka amin'ny FFKM fa ny FFM no atao zavatra ka tsy mety zany raha tsy misy statut légal ara-panjakana amin'ny lalàna ny FFKM zay vazahoany miasa ara-dalàna manatanteraka zany. Zay les positions nazavaiko ary zay natonga aho miandry an'izay aho mandra-pefisiana an'izay dia miandry an'izay aho. Manjavozavo araka izany ho avy ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara. Tsy hita mazava ny tena lalakale anatanterahana izany. Ifandroitana ny fitariana azy nefa ifaniliana ny tsy fahombiazany. Tsy manaiky ny tsy fahombiazana ny FFKM ankehitriny na dia manaiky azy izy ireo fa mbola lavitrezaka izany araka ny fanazavan'ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina Lala Rasendra Asina. Fanotoinana ny asa fanaovan-gazety Fakanambavana nahatra teo amin'ny 10 minitra teo natao any Italia ny famoahana amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo viva noho ny raharaha Alain Lamarson. Hatreto afaka madiodio ny tena ny saingy tsy mbola fantatra ny mety ho toy ny raharaha etsy ankilany. Nanambara ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety fa tokony atsahatra ny fanenjehana ny mpanao gazety fanadihadiana.
taoriny ny fisamborana ny asabotsy teo vao antso teny Betongolo androany ny talen'ny famoahany ny orinasa Viva sy mpanao gazety ny Telonorefy Soavandria Martafika firaisana tsokombakoma tamin'ny Alain Ramarsan io no antony ampangana azy ka antony nakanambavany azy raha ny fanadihadiana natao. Naharitra ora 4 ny azonana azy tao Betongolo ny maraina ary tamin'ny 2 ora vao tafavoaka tao izy. Afaka mandeha anao fa tsisy anala tsy adinina anday tsy nitotsony zany fanadinana ana avy eo. Ny eniko tamin'ny solivava hoe pray tsokombakomba hony a voalohany premier complice raha fahazoko azy ngamba ny hitandro zareo tamin'le fanadihadiana le chauffeur sy le olona atao anaty tomobile ngamba ny momba ana ngamba ny tsy fantatro atsanony zareo arak'izay le izy tsy nisy fanadihadiana natao indray mandeha kely fotsiny miaraka teo zay hoe taiza marina ianao niditra ohatr'izany dia zareo moa nanazava za tsy niteny afa-zay hoe za le somary tara tamin'ny interview. Ora vitsivitsy taorin'izay vao antso iverineny Betongolo indray ity mpanao gazety ity ary nolazaina fa isy indray ny fakanambavany manaraka naharitra teo amin'ny 15 minitra teo izay fakanambavany izay. Dia tonga any ampiasana satria mpanaovana vaovao no tonga indray telefona ilaina zao dia zao indray ianao dia tonga tao dia niandry ny avokako aloha za satria za tonga taloha dia tamin'ny roa teo no nampidirina dia nalaina ambavany azy zany fanontaniana maromaro le votoatiny moa zany dia in'le zavatra teny tamin'ny iny hoe naninona ianao no tafiditra tao anatin'ny tômôbila dia io zay za tara tamin'le interview mpanao gazety dia manengavy azy anao interview ary ny interview nataoko dia direct tamin'ny anteniny Viva amin'ny fotoana io eny an-dalana fa ny votoatin'ny fanontaniana afahako mitaratra hoe ohatrany tiana ho tondrona hoe pray tsokombakomba zay ny azoko ambara dia vita moa zay dia nanamarina n'le PV le firaketana tsoratra hoe le zavatra voambara rehetra hoe no voarakitra ao dia hita zay dia nanao sonia. Manoloan'izany maneho ny heviny ihany koa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ity farany izay nanatrika ny fakanambavany natao tamin'ny Soavandria Martafika na dia nosakanana ireo mpitandro ny filaminana azy any fidirany tao amin'ny Toby tokony hitsahatra ny fanenjehana mpanao gazety raha nambarana. Manana foana hoe alao tsy fanao gazety manao asa dia mpitandro filaminana manao ny asa tsy fanao zany na olo tsotra na tsy mpanao gazety ary tsy azo ambanana basy arakarak'izay zava-misy ohatra tiany lamana raha tsika mifampidinitra foana misy ny fampidinina tamin'ireo andrim-panjakana samihafa na amin'ny fietsehana aty amin'ny ivelan'ny lapa na ny fietsehana ao anatin'ny lapa na ny fietsehana hafa mba handray fepetra manokana izy afa mifandraisana mpanao gazety hanamora ny fahazahoan'ny mpanao gazety vaovao tsy misy tohitohina ohatran'izay. Ny nahitana azy nanao interview any Alain Ramarsan tao anaty fiarantondra ity mpanao politika ity no antony navoaroa azy tamin'ny tsirara ity. Tsy azo atao intsony ve ny manakaiky ny loharanom-baovao iray ankehitriny mba ahazoana interview exclusif na faneho-kevitra manokana ataon'ny loharanom-baovao iray. Tsy mbola fantatra hatreto ny toy ny tsirara ity. Tsy nisy ihany koa ny fioana tamin'ny mpanao gazety izay saika nataon'ny zandarmaria-pirenena androany maraina. Fitarihana olona hidina dalambe tsy nahazoana lalana atteinte à la sûreté de l'État ireo amin'ny ankapobeny no hiampangana ny andriamatoa Alain Ramarsan tsy misy antony hafa ankoatr'ireo raha ny fanazavana nentin'ny mpisolo vavy androany tsy mbola vita kosa ny fanadihadiana natao taminy ka nampitombona 240 ora indray ny fitazonana azy any amin'ny zandarmaria-pirenena eny Betongolo Sorakotondrina. Tsy mbola napekarana fitsarana androany Alain Ramarsan. Tsy mbola mazava ny antony marina nitazonana ity CST teo aloha ity raha ny nambarany mpisolo vavy azy androany. Ankoatra ny antony isamborana azy teny Vasakosta tamin'ny sabotsy teo, mbola misy raha hafa ihany koa anaovana fanadihadiana azy raha nambarany mpisolo vavy azy androany. Vao dia mitohy indray ny garde à vue zany. Aina nitsatra garde à vue indray zany zareo? Dia tsy fantatra fa prolongé indray zany le garde à vue fa ny ankety vaovao mbola tsy fantatra. Telo zany zay ny ankety. Tsy le fiakarana zany le. Fa le ankety mbola mitohy. Ankety vaovao iray tsy fantatra le ankety vaovao. Hoe ankety zavatra tatoato fe sa mety efa ela nampiakarina indray satria fomba antsika mantsy le mamorona dossier. Mbola tsy fantatra zany fa hoe soit transmis le izy. Ankety vaovao be zany ohatrany atao mihitsy zany zay andetehana an'le olona. Alatra fiara 4x4 raha ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2024 io raha afo io sa inona. Namoronana dossier Alain Ramarsan ho ireo olona akaiky azy. Fitarihan'olona hidina an-dalambe tsy nahazoana lalana sy atteinte à la sûreté de l'État no hitazonana azy raha ny nambarany maître Olala izay nisolo vavan'ny mpanao gazety Soavandria Martafika. Izay vao antso natao fanadihadiana teny Betongolo ihany koa.
enatra ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny mbola fanomezana ny fitazomana azy raha nambarany ity mpisolo vava ity. Dia misy ankety vaovao ndray vao natao zao maraina izao. Zany hoe raha tany Ambatondrazaka tamin'ny 2013 dia napetraka ny fanontaniana dia hoe fa dia naninona no vao izao voadika sy atao ankety izy tamin'ny 2013 izany raha izany. Fa manjary lasa harcèlement le izy ho azy satria menitsy natao tamin'izay. Za mihevitra fa rapport fanaovana politika alao ajanona satria anala baraka io tsaray. Anala baraka io tsaray. Mbola mijanona be tongolo araka izany ity mpanao politika ity, mbola mitony fanadihadiana azy, tsy mbola fantatra kosa ny hoe rovina izy no hiakatra fampanoavana. Nahavariana ny zava-nisy teny be tongolo androany. Mbola tazana ny rantirany teny be tongolo androany ireo fitaovam-piadiana mahery vaika fampiasany amin'ny tany miady. Ireo commandement andrielika teny ambony tafo nosongadina hatramin'ny sabotsy. Androany kosa dia ny ampy fitaovam-piadiana mahery vaika teo amin'ny vavahady. Nandritra ny fahatsiarovana ny 7 martsa ho maly tany Moramanga, fampanantenana telo lehibe no nataon'ny filoham-pirenena era-Jonal Mampianina tamin'ny vahoaka, ny fanamboarana ny RN 44, ny famerenana ny fandriampahalemana ary ny famerenana ny asa sy ny fihavanana malagasy. Nampanantena ihany koa ny filoha fa ho tsaraina ny fiainan'ny Bekotro Marolatra any an-toeran'ny fanampanazavana. Ny fanamby ataoko aminareo izay aty amin'ny faritra miafo samihafa dia tsy maintsy ho tanterahako. Efa niteneniko io lalam-pirenena fa 450 io tsy maintsy vitako io, tsy maintsy vitatsika io. Stop classe, stop classe. Ampina ianareo amin'ny ady izay ataonareo amin'ny tsy fandriampahalemana satria lesona lehibe no teneninareo izay dia vonina ny ady, vonina ny ohatra ka rehefa vonina ianareo anampianareo ny fitondram-panjakana. Stop classe, stop classe. Niazo en Éthiopie, Addis Abeba, ny filoham-pirenena hiatrika ny fivorian'ny komezana marché commun de l'Afrique orientale et australe. Indien ny 17 ny sokatra nanomboka androany ary mifanana rampitsy délégationna maromaro no mandrafitra ity dia miaraka amin'ny filoham-pirenena ity. Ahitana ny ministra ny raharaham-bahiny sy ny varotra izay efa nandray anjara tao anatin'ilay fihaonan'ireo ministra any amin'ny firenena afrikana nanomboka ny 15 marsa latsa teo. Tapaka tao anatin'ny fivoriana fa i Madagasikara no filoha lefitry ny fikambanana ho an'ity taona 15 sy 2 arivo ity ary andray ny fihaonana ny tampony manaraka ipahantoerana ato anatin'ny dinky ny fametrahana ny indostria maharitra sy andraisan'ny rehetra anjara. Firenena 17 no mpikambana ao amin'ny komeza ankehitriny isan'ny hanao famindram-pahefana ihany koa amin'ity fivoriana ity ny filoha mpitarika ity rafitra arabaritra ity teo aloha Joseph Kabila sy ny filoha vaovao Hailemariam Madezalene, Premier ministre ny République fédérale démocratique ny Éthiopie amin'izao. Falafy mavaoa hafa kosa indray gabraraka ny sehatra ny volamena eto Madagasikara. Tsy fantatra mazava treto ny hetra alohan'ireo mpivarotra volamena nampane volamena amin'ny fanjakana. Etsy ankily any andalana ny fanavaozana ny code miniera ny fanazavana azo. Tena nivo ny ministera ary voakasika manokana amin'izany ny tontolo ny volamena fanadihadiana. Mamelona ponina hatramin'ny 10 mihetsy ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara raha ny statistika azo tena nivo ny ministera tompon'andraikitra. Raha toka roa alina sy iray hetsy ariary ny grama amin'ny volamena amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra mazava ny hetra alohan'ireo mpikirakira volamena toy ny mpanefy amin'ny fanjakana. Zao zany le hetra fanjakana tsisy hoe forfait tsony tsisy hita mihitsy zay hoe ahoana le fandehan'le hetra zany. Satria zany tsy hita hoe zao miditra zao mivoaka boatrany tonga dia mandeha fotsiny amin'izao le izy. Boko ny fanjakana tsy mivarotra le produit aminay hoe misy toerana ahafahana mividy tsy hita tsony dia zavatra dia vao latra ohatrany hoe lasa marché noir zany zay le izy. No aloha zao ny zao taxe volafotsy no alohako dia forfait le taxe volafotsy mandeha amin'ny 500 000 zao. Arak'izany mba raha tanteraka ary tsy misy fandrindrana ny sehatra ny volamena ankehitriny. Raha ny fanazavana ireo mpanefy matianina tsy mampiditra vola ho an'ny fanjakana izy ireo. Karazana marché noir na varomaizina avokoa arak'izany no hiaviany ny volamena mivezivezy eto andrenivohitra ka toy ny any amin'ireny mpanefy samihafa ireny. Etsy ankilan'izay ireo teratany vahiny na ireo vahiny mizaka ny zopirenena malagasy toy ny karana sy ireo teratany malagasy manodina ny vovom-bolamena ho firavaka no mandoa impôt sentetika manodidina ny 3 hetsy ariary hatramin'ny 7 hetsy ariary isan-taona. Tsy fantatra mazava nefa nisan'izy ireo eto Madagasikara raha toka efa andalana ny fanovana ny code minier eto Madagasikara. Nanamafy kosa ny teo anivo ny ministera androany fa ho voakasika manokana amin'ny fanovana io ny resaka volamena. Tadiova ny volamena arenaka ambony tany.
dikan'izany tsy maintsy vokitika izy ohatran'ny vato rehetrarehetra ohatran'olo hoe ny azoko lazaina fotsiny zao dia hoe ny volamena mitrandraka madinika ny tena betsaka fa tsy mivolamena ihany fa misy ny vato soa pierre précieuse pierre fine dia mety miara voakasika zany reo mety hitovitovy ny feandreo fa ny fepetra rehetra mikasika lalàna dia mikasika amin'ny vato rehetrarehetra fa mety misy kely miavaka momba volamena na vato soa sisisa. Andrasana fantatra no votoatin'io lalàna momba ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany na ny code minier vaovao io. Efa 100 taona no baranany ny fitrandrana ny volamena teto Madagasikara. Vola miliara no azo antoka faveriny misy fifanoherana goavana ny tarimarika. 770 kilao ny volamena nambara fa nivoaka ny Madagasikara tamin'ny taona 2012. Volamena malagasy antoniny kosa nrefa efa tonga ny Dubai. Atolotra ny filan-kevitry ny gouvernemanta tsy hoely izay code minier vaovao izay ary hodiniany any amin'ny anteny mena-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana May ho avy izao. Tafekatra enimpolo isan-jato ny tany fivarotana fiarakodia efa niasa na ny voiture d'occasion eto Madagasikara raha fiarakodia vaovao no nahasarika ny mpanjifa kokoa teo aloha. Miakatra manaraka io ihany koa ny tsena tsy ara-dalàna tsy mandoetra amin'ny fanjakana. Mahatsiaro miaina anaty faty antoka manoloan'izany ireo mpandraharaha-panafatra sy mpivarotra fiarakodia ara-dalàna eo ampandoavana ireo hetra lafo takin'ny ny fanjakana. Izy ireo izay manao antsoavo ankehitriny ny amin'ny tokony ijeren'ny fanjakana ireo tsy mpanara-dalàna ireo fanadihadiana. Mandridina ny 500 isan-jato ny vidin'ny fiara lafo eny amin'ny tsenan'ny fiarakodia no aloha amin'ny fanjakana. 10 tapitrisa no farany mora amin'ny fiaramidy ao amin'ny Mada Infinity, tsy ferana kosa ny farany lafo araka ny karazan'ilay fiara sy ny fahanterany. Izany hoe farafahakeliny mampiditra 5 tapitrisa ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana isaky ny fiara lafo iray ity sehatra ity. Izy ireo izay milaza fa mahalafo fiara 20 hatramin'ny 30 isam-bolana. Izany hoe mandoetra 100 tapitrisa hatramin'ny 210 tapitrisa ariary isam-bolana amin'ny fanjakana. Tena misy tokoa zany ny olana amin'ny resaka secteur informel satria reny zany zao ny tena miroborobo be raha ny hitany amin'izao. Izahay nefa ny orinasa manara-dalàna. Lafiny ara-panjakana zany mandoa impôt zay, mandoa resaka taxe zany hoe misy avantage be ao amin'ny fanjakana nefa le fanjakana ohatrany tsy mijery tombony nefa ny tena hoe isany mahazo tombony izy zany raha ohatra ka manohana ny le olona formel zany, société formelle ohatranay zany. Dia zay zany zao ny tena isan'ny olana tena goavana, zareo nefa ny tena mahazo vahana be zany rehefa tena jerevana amin'izao fotoana izao. Lafy ny hafa ankoatra ny fidiram-bola amin'ny fanjakana, misy tombony hafa ho an'ny be sy ny maro ny fanaraha-maso ny fiaramiditra eto Madagasikara. Eo amin'ny lafy ny tontolo iainana, tokony asiana fetra ny fanteran'ireo fiaramiditra eto, isorohana ny rivotra maloto mety avoakan'izy ireny. Ankilan'izay, azo antoka kokoa ny tolotra sy ny tinady fanaovana amin'ireo mpandraharaha mijoro ara-dalàna. Eto zany tsisy resaka hoe manera. Zany azo antoka tsara ny entana ihany koa moa zany efa fantatra hatramin'izay Mada Infinity zany ary isany hoe voalohany eto Madagasikara izahay automobile zany efa vita vérification avy any ivelany azo antoka zany fa tsisy resaka hoe arnaque na resaka zavatra tahorana ohatran'ny hoe mividy fiara eny amin'ny sisiny zany. Avy any Korea ny fiaramidy ao amin'ity toeram-pivarotana ity, ny fiara avy amin'ny firenena io volant-droana familiana eo amin'ny ankavanana hatrany am-potony. Izany hoe ezaka iray azo anatrarana sahady ny tanjon'ny fanjakana mikasika ny tsy fahazona manafatra fiara misy familiana ankavanana afaka 3 volana. Savorivory teny amin'ny cité universitaire Anankatso androany maraina manome roa amby 70 ora ny mpianatra amerina ny croix ny fitantanana ny mutation ireo fikambanan'ny mpianatra régionaly anomeza ny croix fanazavana mazava mikasika ny assainissement ary amerina ny franchise universitaire manambana fitokonana izy ireo ary inzay tsy nisy ny marimaritra iraisana nandritry ny fionandro tonto io maraina io ny afara tamin'ny fanakatonana tanteraka ny bureau ny croix no fantsihan'ireo mpianatra ny varavarana rehetra. Oliva Antriniala. Fao anatin'io système io io tsara no ao anatin'izy io tsara Ankatso tamin'ny 1:10 ora maraina tsy nisy nafapon'ny mpianatra ny fanazavana nenty ny ekipan'ny croix na ny ivotoera-paritra misahana ny fototra-fitrasan'ny anjerimanontolo. Inona no takin'izy ireo? Miverina amin'ny région tsy misy atakandro ny fitantanana-trano ety amin'ny cité universitaire dia miverina tsy misy atakandro ihany koa ny franchise universitaire. Mitarazoka ny fizarana cité universitaire vaovao no raisy ny croix antanana tanteraka ny mutation na ny fifandimbiasa trano eo amin'ireo samy mpianatra izay nosahan'ny fikambanana isam-paritra teo aloha. Tsy misy ny franchise universitaire. Tapaka lava ny jirenan'ny toerana ireo amin'ny ankapobeny no nditarainan'ny mpianatra. Ny stratégie anaovana an'ilay assainissement tsy mety aminay. Zany hoe tsy tokony afenifenina le izy fa tokony lazaina mpianatra rehetrarehetra hoe zao no anaovana an'le fomba anaovana an'le assainissement. Fa fahafantaranay anazy manko dia
atao ohatra ny amin'ny Tamatavy ny mpianatra eto Antananarivo zay zavatra zay zany tsy ekenay le ny Tamatavy zany esorina daholo na réglo na tsy réglo zany zavatra zany tsy mety aminay zany tompoko be loatra ny maizimaizina sy ny tsy ara-dalàna amin'ny fitantanana ny cité universitaire hoy kosa ny Taleny Kroa 700 monina amin'ny cité ihany koa no tsy mpianatra intsony ankehitriny tsy assainissement no atao ity tompon'andraikitra ity fa fanisana sy fampanarana fenitra ny mponina eny misy mpianatra mipetraka nanomboka tany amin'ny 2013 2014 fa mbola tsy misoratra aminazy le trano io zany izahay tsy nafantatra le zavatra fanarana tany ambadika tany nahoana araka le resabe mandeha aty amin'ny cité universitaire di régularisation io zany ny tenenay hoe alao zany régularisena daholo zany mipetraka amin'ny trano le olona nefa tsy misoratra aminazy le trano fa olona lafa misoratra amin'ny trano reo le olona le tsy mpianatra université efa piasa birao piasa any amin'ny privé dia mipetraka aty amin'ny cité ny ravamaina ny fifampidina nataony rotonta tsy nisy hevitra tapaka tsy nisy fifanarana na marimaritra iraisana ny afara tamin'ny diabena nakatonana ireo bromsana ireo trano fonenana izany parahazo sy fantsika no nampiasain'ny mpianatra mibody ny trano tokony hipetrahan'ireo mpianatra vao miditra ny akato ireo mpianatra amin'ny tokony ireo ny ray aman-dren'ny mpianatra sasany izany manana ny rariny ny mpianatra izay efa nanoro-ponenana tsy nisy nanara-maso sa ny tompon'andraiky mpanjakana tsy nandray andraikitra hatramin'izay anala ireo mpianatra ireo andrasana araka izany izay ho toy ny tirara ity ny fantatra aloha nanome 270 ora ny mpianatra malina ny fitakian'izy ireo etsy andan'izay nangina ny kroa ny tazapotsiny ireo rehetra nitranga ireo tsy nisy mpitandro filaminana ihany koa tazana teny an-toerana tsy averina irendre intsony ireo trabona tsy manakale sy ireo tsy afaka mivenany amin'ny toeram-ponenany aoriany ny fialokalofan'izy ireo etsy andotam-penaka fa alefa amin'ny toerana manokana eny Ambohidratrimo io ny fanazavana nentiny BNGRC androany ankehitriny maheriny ny 700 ireo trabona no alefa namonjy ny toeram-ponenany androany vinavinaina ho 100 isan'andro kosa izany manomboka raha ampitso fanagazina maromaro ny fepetra tsy maintsy feno ahafahan'ireo trabona miverina amin'ny toeram-ponenany teo aloha misy zavatra anankiroa zany no nahafantatra hoe tokony efa ody ary mila mody ny fianakaviana anankiray na izy zany fantatra hoe efa tsy nianjera ny tranony na efa tsy doborano intsony ny tranony dia reo olona reo zany taorinany zay le fitiliana niaraka sy niarahana nanao tamin'ireo le mpiara-miombonantoka reo zay dia afaka fantatra hoe reto zany tokony efa ody efa manana lisitra zany sika izay niarahana tamin'ny fokotany mihitsy zany 730 no isan'ireo trabona mbola tavela eto andotam-penaka tsy misy intsony ny trabona vaovao tonga ho an'ny eto andrenivohitra mbola mpiakarina eto kosa ireo trabony amin'ireo faritra manodidina renivohitra ka tsy mbola nahazo fanampiana misy tompy 340 izy ireo no iandreketan'ny BNGRC misy karazany roa ireo trabona mbola ho raisina tanana ireo trabona tsy nanan-kialofana teo aloha sy nandritry ny andro ratsy sy ireo trabona tsy manan-kialofana intsony tao aorian'ny andro ratsy mbola misy 340 any mbola misy 340 fa zana moa raha ohatra ka efa misy toerana libéré zao ty mba moramora kokoa ny fitatana anazy dia raha ohatra ka mety akisakatiry zareo dia mba libéré ny any pat sy ny ministère en population dia verina fa misy toerana zay any Ambohidratrimo ray dia vao ndresaka amboto moa dirika amin'ny population fa misy toerana ray koa zay mbola namboarana fa mbola accompagnement ny BNGRC ihany aloha dia mbola raha ohatra ka hifindra amin'ireo toerana reo zareo dia afindrany le tente mandrapahavitany le trano arak'izany tsy toeram-ponenana maharitra ny eto andotam-penaka androany nidina nijery ny fitaovana sy ny fanampiana ireo fanampiana nomeno tantanan'ny BNGRC ny teo anivon'ny USAID vaovao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray isan'ny rotsakorana mialoha sy mandritra ny fetin'ny paska izao raha nambara ny sampana-pamantatra ny toetry ny andro mandritra ny takariva no ilatsaka ny orana toy ny efa nisy androany ho tsara sy afana kosa ny andro ny tontolo andro mety arainkotrika ho an'ny faritany Mahajanga sy Toamasina ary Fianarantsoa ho an'ny faritra Atsimon'Antsiranana manokana no ahery ny rotsakorana manomboka ny fiandohan'ny volana abrily izao fanampanazavana mandritra ny fetim-pikaka moa zany
dia maina ny andro amin'ny ankapobeny manevokevoka be kanefa kosa ho amin'ny faritany Antananarivo majanga dia izy ny olona tandrifindraona arakotrika ka ny sabotsy sy ny alahady ary ny alatsinainy zany ilay fetin'ny Pasika lazaintsika eo amin'ny takariva fa tsy amin'ny andro atoandro zany maina be ny andro fa amin'ny hariva dia avy ny olona tandrifindraona arakotrika ho any Antananarivo. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray tsy hisy fanadinana manokana na ny session spéciale ho an'ny zanaky ny Trabona anala ny fanadinana CEPE saingy jeren'ny fanjakana manokana kosa ny fomba hanampiana azy ireo efa ho iray volana izao no tsy antra ny ankamaroany ny zanaky ny Trabona ireo fa eo ihany koa ireo sekoly izay dibo-drano ka antony amin'ny janonana ny fampianarana momba ireo Trabona manokana tsy mbola misy ny paikady manokana tapaka hatreto hitsonjovana azy ireo andinika izany kosa ny ministeri fanampanazarana. Raha mikasika ny ireo Traboina dia ny cours de rattrapage zany misy amin'ny tontolo ity tsy misy session spéciale fa amin'ny daty io daholo ny anaovana ny CPS PPC. Par contre misy cours de rattrapage ho an'ny mpianatra izay voakasika n'izany resaka Traboina zany. Ratsahivana ny faha 1 jolay izao no anatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE ary nanomboka ny 3 aogositra ny BEPC. Falafy vaovao hafa kosa indray nanome fanazavana mikasika ny antony tsy nahatonga ireo convocation an'ireo mpiady na hanao ny fifaninanana idirana ho mpiasa-panjakana eo anivon'ny hetra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny positra androany tsy avy amin'izy ireo ny fahadisoana amin'izany raha toka 7,4 alina ireo mpiady na 7,9 ny taratasy fiantsoana mbola miandry ny tompony any amin'ny bureau-ny positra ankehitriny ny faharatsian'ny soratry ny mpianatra amin'ny adresy nosoratan'izy ireo no antony tsy nahatongava ny taratasy fiantsoana araka ny fanampanazavana. Avy aty amin'ny positra velively tompoko ny tsy nahafahana nizara n'ilay taratasy mpiantsoana tamin'ilay fanadinana fa izahay positra dia efa nanao ny ezaka arak'izay azony natao efa naverinveriny reto araka io hitanareo efa misy ny fampasena tamina facteur maromaro sao dia fanatry ny facteur atsy na ny atsy na ny atsy fa samy tsisy mahalala ny adresy izay nandefasany zareo azy ka ny filazana zany hoe bloqué eo amin'ny positra ny taratasy ny mpiantsoana amin'ny fanadinana hoe ny fanadinam-panjakana rehetra dia lavinay positra malagasy Ankitsirano fa tsy marina zany. Hanomboka raha ampitsy moa izay fanadinam-panjakana izay ary hatramin'ny androany atoandro mbola azon'ny mpiadina nataony naka ny convocation teny amin'ny bureau-ny positra. Nahazo poste de sécurité pour intervention rapide ny commune Talatamato ho fanamafisana ny fandriampahalemana eny an-toerana. Toerana mafana hitrangana fanafiana matetika ny commune Talatamaty na dia misy aza ny andro mahasopoko ny olona miara-miasa amin'ny gendarmerie-pirenena ny fananganana izao poste avancé ny Talatamaty izao. Lafy vaovao avy any ivelany kosa indray any Nigeria andrasana ny ny valin'ny vokatra tamin'ny fividianana telo sosina nataony farany herinandro teo ankilana mitaky ny hamerenana ny fividianana noho ny fisian'ny osika tamin'ny alabato ny pomba ny antoko-panohatra izay nidina an-dalambe fanadadina. Taorian'ny fifidiana filoham-pirenena senatera 700 ary ben'ny tanàna 700 tany Nigeria ny asabotsy hatramin'ny alahady lasa teo nanomboka ny fanasana ny vato sy ny fanangonana izany any anivon'ireo birao-pifidianana tsirairay. 720 tapitrisa no naneho ny safidiny tamin'ity fifidianana ity efa nisady ny alabato tany amin'ireo faritra atsimon'ny Nigeria raha ny tatitra ny voakan'ireo aino manjery vahiny. Mpanohana narivona avy amin'ny antoko-panohitra no nidina an-dalambe omaly tany Port Harcourt sy nakasitraka ity alabato ity faritra izay niavian'ny filoham-pirenena Goodluck Jonathan ary ahitan'ireo kristianina maro anisany atrika ny fifidianana. Ambarin'ireo mpanao fihetsiketsehana fa mpiray tsikobakomba tamin'ity osika ity ny filohamperinasa sy ny komisiona mpikarakara amin'ny fifidianana. Takin'izy ireo ny hamerenana indray ny fifidianana natao nanipika kosa ny filohan'ny komisiona mpikarakara fa sarotra ny asa miandry azy ireo efa nisy ny fitaraina voaray eo ampelantanana mikasika ny alabato efa nao ny fanadihadiana izy ireo amin'ny fomba mangarahara. Mialoha ny atrehana ny fifidianana napetraka mialoha ny teknika amin'ny empreinte digitale anamarena ireo mpifidy efa andaja-bato hialana amin'ny mety sy ny osika
raha ny vokatra hatreto ety dia ety ny vato azo ny kandida ho filoham-pirenena Goodluck Jonathan sy Mohamedou Bouhari mafy niverenany tranga tamin'ny fifidianana tao tamin'ny taona 2012 ireo olom-pirenena raha narivony ireo maty tao anatin'ny fifandonana tamin'izany mikasika ireo vondrona Boko Haram nanakrotana ny fifidianana ny asabotsy lasa teo kosa indray dia omaly tany amin'ny faritra avaratra Tsinana no nisy azy ireo darka bomba tao amin'ny tanànany Baoshi namafisy ny filohan'ny Boko Haram Abubakar Sheko tamin'izany fa tsy ho totosatra amin'ny farany ity fikasana no fifidianana ity Nigeria kosa etsy ankilany efa nanomboka ny volana febroary lasa teo no ny antso fanampiana iraisam-pirenena tafika Tchadiana no efa manampitosika azy ireo amin'izany omaly ny arahaba ny olom-pirenena nigeriana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana navita somatsara niatrika ny fifidianana nateo aza nikorotana ny tranga. Dia kosa rofitiana aminao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny fampahalaam-baovao tamin'ity androany ity lasa olony HVM avokoa ny ankamaroany ireo tompon'andraikitra nosoloina eny amin'ny fokotany amin'izao fotoana izao ka miteraka yayay ho an'ireo kandida ben'ny tanàna. Indrona verina teny Betongolo kosa ny taleny famoahany Viva Soavandriamartafika androany mitaky ny tsara ny fanenjehana ny mpanao gazety ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety. Tsy mpianatra intsony kosa ny 900 ireo monina eny amin'ny cité universitaire ankehitriny hoy ny Kroa ny tokona ny mpianatra nanome roa amin'ny fitopolo ora ny Kroa ampitsarana ny fanesorana ireo voalaza fa tsy mpianatra intsony. Dia reto sarina raha masina tanjeko ireto no entina mamarana ny fampahalaam-baovao tamin'ity androany ity isaony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao amin'ny raha ampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny vaovao.